Sehatry ny finoana dia betsaka aza ny asa vita eo anivon'ny Africain ambon'orina dia mbola betsaka ihany koa ireo asa miandry ny mpino eo anivon'ity fiangonana ity ho an'ireo asa vita aloha dia nitokanana ny lahady lasa teo ireo fotodrafitra azy rao. Navita asa goavana ny Africain ambon'orina sabotsy namena tamin'ny fametahana karo vaovao sy fanavaozana ny trano fisainana. Ny lahady lasa teo no nitokanan'ireo asa ireo ka ny filohan'ny synod apartany Riva Avaradrano ny pastera Rabe Tokotanjy miaro laza no nanatanteraka ny toloji. Efa betsaka ny asa goavana nataon'ny mpianakavin'ny finoana mametiny izany ny filoha-pirenena Era Jeanary Mampianina izay diakona ataon'ny fiangonana nandritra ny 30 taona.